Zoma masina taona 2020 Zoma izay ibanjinantsika ny loha hevitra mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Luka 2:20 izay anjara perikupantsika anio ka ny andininy fa 70. Raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy Jesosy taminy mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Zoma masina ihany koa izay andraisan'ny sampana antokopy reto amin'ny fiangonana anjara amin'ny antsapanahy naompana indrindra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Luka 2:20 andininy fa 4:30 manao hoe aroa Jesosy raiko mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iombona amin'ny mpanao salamo sika ry havana amin'ny famakiantsika ny salamo 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampodianao avy tamin'ny fahababony Jakoba, voahesotrao ny eloko ny olonao, voasarinao ny fahotany rehetra, efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehatra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary miala amin'ny fahatezeranao aminay. Ho tezitra aminay mandrakizay va ianao? Ampaharetinao hatratra ny taranaka faramandimy va ny fahatezeranao? Tsy ho velominao indray va izay mba hifalian'ny olonao aminao? Asehoanay ny famondraponao Tompo, ka omeo anay ny famonjenao. Iaino izay ho lazain'ny Tompo Andriamanitra aho, fa milaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olony masina, ka tsy hiverinao amin'ny fahadalàna ireo. Eny tokoa, akaikin'izay matahotra azy ny famonjeny mba hitoeran'ny voninahitra eo amin'ny tanintsika. Miaona ny famondrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, mitsimoka amin'ny tany ny fahamarinana, ary ny rariny dia mitsinjo avy eny an-danitra. Eny, ny Tompo hanomeny tsara ary havoka-javatra ny tanintsika. Ny rariny no hialoha azy sady hizotra naraka ny diany eny an-dalana. Amen. Laharakira 7:20 andiny voalohany sy faharoa. Misaotra indrindra izay ry Tompo Andriamanitra, misaotra ny fitiavana lehibe izay tiavanao anay,
ka nanoloranao ny ain'ny zanakao teo ambony azo fijaliana ho faty misolelokana ary dia mankasitraka indrindra tompo malama fa misitraka maimaimpona ny famonjena izay vitanao izay misaotra indrindra tompo fa fahasoavana sy famondrako tsy misy fetra no omenao anay mba tsy hisy very izay fa hanana fiainana mandrakizay ankehitriny ary tompo mahatsiaro menatra sy mangayay eo anatrehanao izay ny amin'izay rehetra nataonay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao mamondrafo aminay tompo mamelany elokay sasaon-drano soa izay nalatsaka tao gologota izay mba ho voatoiso voavela heloka eo anatrehanao ary sokafy amin'ny alalan'ny fananao masina tompo ny fonay idiranao sokafy ny masonay ibanjinanao sokafy tompo ny sofinay andrehanao ary sokafy ny vavanay ideranao fa mendrika ny ankalazaina mandrakizay mandrakizay tokoa ny anaranao amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy maty sy noombona teo amin'ny azo fijaliana no anaovana izany vavaka izany amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny hitsanganan'ireo tompon'anjara hanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ho ataontsika ny laharan-kira fa 320 ny andinin'ny voalohany dia mba miroso avy hatrany aty anoloana ireo makiteny sy vavaka. Favakisika tsy mitsahatra misotranao izay Andriamanitro fa noho ny fahasoavanao dia mbola afaka manohy izao herinandro masina izao ary miatrika misy mahamasina androany. Misaotra noho ny amin'ny nanomisanao anay ny teninao izay teny fiainana, teny mamelombelona fanahinay, teny mampahery anay indrindra fa rehefa misy zavatra miseho ny fiainanay dia ny teninao ny fialofanay, ny teninao ny tokonay. Ankehitriny raha hiaino, raha maky sy hiaino izany teninao izany izay dia agataka ny fanahinao masina sokafy ny fomba mampananay mba andraisanay izany teninao izany ka mba hitondra fiovam-piainana aminay ny fandrenesana ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy tompo tianay no angatahana izany. Amen. Aminareo ary dia havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Ny ten'Andriamanitra voalatra ho vakiana amin'ity zoma masina ity dia araka ny filazantsara, araka ny Lioka toko faharoa amby 20 ho vakiana amin'ny sesy manomboka amin'ny andininy fahasivy amby 30 ka hatramin'ny fahiraika amby 70. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nivoaka Jesosy ho araka ny fanaony dia nakao atendrombohitra oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy izy taminy: mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato dia nandoalika ka nivavaka hoe: raiko raha sitrakao dia hisory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anieno ho atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin'ny tany.
ary noho nitsangana avy mivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina rahelo dia hoy izy taminy nahoanany dia matory ianareo mitsangana ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. ho toizantsika ny vakiteny. Ary raha mbola niteny Jesosy indreo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe Jodasy isany 12 lahy dia nandeha teo alohany ka nanantona an Jesosy hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry Jodasy, fanoroana va no hamadianao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe, tompoko, hamely amin'ny sabatra va izahay? Ary ny anankiray taminy teo aminy dia nikapa ny mpanompon'ny sorona be ka nahafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, aoka ihany na dia izao aza. Dia nanindry ny sofiny izy ka nasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempolo ary ny olona izay tonga hisambotra azy, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambotra jolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo amin'ny kianjan'ny tempolo aho dia tsy naninditra tanana tamika ianareo, fa izao no fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Dia nisambotra ny Jesosy izy ireo ka nitondra azy ho ao hatramin'ny mpisorona be. Ary Petera dia nanaraka teny lavidavitra teny. Raha nandrehitra afo teo an-kianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa i Petera. Ary ny mpanompo vavy iray noho ny nahita azy nipetraka teo anilan'ny hazavana dia nandinika azy ka niteny hoe, ity koa niaraka taminy. Fa nandahy izy ka niteny hoe, raha vehivavy tsy fantatro izy. Vetivety foana tao aorianan'izay dia nisy olona hafa koa nahita azy ka niteny hoe, ianao koa mba namandreny. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy izy aho. Rehefa tokony ora iray no lasa dia nisy olona iray koa nanizingizina hoe, izy io dia niaraka tamin'ny marina tokoa fa Galiliana izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akonaneno. Ary nitodika ny tompo dia nibanjina ny Petera. Ary nahatsiaro ilay tenin'ny tompo taminy Petera hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia anda ahiny telo ianao. Dia lasa nakany ivelany Petera ka nitomany mafy tokoa. Ary ireo lehilahy izay nitanan Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Rehefa notampenan'izy ireo ny masony dia nanontaniany hoe, maminany, iza moa no mikapoka anao? Tena raha tsy maro hafa koa no nataony anaratsiana azy. Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loha olona dia ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ka nitondra ny Jesosy eo amin'ny Sinedriona dia nanao hoe, raha ianao ny Kristy dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy, na dia ilaza aminareo aza aho dia tsy ino ianareo, ary na dia anontany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra va ary ianao? Ary hoy izy taminy, voalazanareo fa izaho no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray no ilayntsika vavy olombelona? Fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany. Amen.
mialohan'ny andraisantsika ny afatra fohy dia fohy avy amin'ny tompo amin'ity takariva ity ry havana dia mbola ho ataontsika eo am-pitsanganana ny laharakira fahatelo ambin'ny folo sy roanjato ka ny andininy fahatelo. Raha jerentsika eto amin'ity filazantsara araka ny loka toko faharoa amby roapolo ity dia indroa Jesosy mamerina iteny io. Hitantsika amin'ny andininy fahaefapolo. Ary raha vao tonga tamin'izany tany izany dia hoy izy taminy mivavah mba hatsidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary eo amin'ny andininy fahaefatra enina amby efapolo dia hoy izy taminy nahoana ny dia matory ianareo mitsangana ka mivavah mba hatsidiranareo amin'ny fakapanahy. Tena mahatalanjona ry havana ny lalam-pamonjen'Andriamanitra ity izao tontolo izao ity. Ary dia izany indrindra no nahatonga ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia toko fahaefapolo andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe iza no nanome hevitra ny fanahin'i Jehova ary iza no mpanolontsaina nampianatra azy. Tena tian'Andriamanitra loatra ity izao tontolo izao ity ry havana. Satria rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotantsika isika olombelona dia fahafatesana mandrakizay noho ny andry antsika. Ao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo fa fahafatesana no tambon'ny ota. Ary dia indro mikaroka hevitr'Andriamanitra mba tsy hahafaty antsika mandrakizay. Tena tiany loatra isika olombelona. Nataony mitovy endrika taminy isika. Nataony ambany kely noho izy isika. Ary tsy fony ho very. Tiany andova ilay fiainana mandrakizay izay efa omaniny ho an'izay rehetra mino azy. Ka dia mitady hevitra, mikaroka hevitra indray Andriamanitra mba hahavovonjy ny olona rehetra. Ary dia ny zanany no nirahany taty amintsika nidina tetỳ tany, nihetry na dia tao an-dapasoany aza Jesosy dia nanaiky novonoana, nororana, nokapohana, nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana, maty mihitsy mba hahavelona antsika mandrakizay. Haintsika loatra ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha izany ary ny fitiavan'Andriamanitra antsika noho ny fahotantsika hoy isika teo dia ny zanany no nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ary na dia efa kristianina azy isika dia mbola tafalatsaka mandrakariva amin'ny fahotana io. Satria maro ireo fakapanahy izay andrebo rehiben'ilay ratsy entiny andavonantsika.
mbola miteny amintsika nefa ny tompo ry havana amin'izao somamasina izao ahafahantsika miala amin'izany dia ny mivavaka ka tsy reraka. Hitantsika izany any amin'ny filazantsara araka-lioka 7:12 ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka riva izy ka tsy reraka. Satria raha reto amin'ny ireto andalatsoratra masina izay nivakiana tamintsika tamin'ity takarivo ity reto dia tratra n'izany fakapanahy zany koa na ny mpianatry ny tompo aza. Eto amin'ity filazantsara araka-lioka 2:20 ka ny 9:7 sy 4 izay tsy nivakiana tamintsika moa afaka mamaky izany sika rehefa tonga ny tokantrano lava dia lava tsinona io filazantsara araka-lioka 2:20 dia hitantsika eo amin'ny 9:7 sy 4 anisan'ny mpianatry ny tompo i Jodasy ary dia haitsika moa fa Jodasy no namadika ny tompo. Fakitsika ny 9:7 sy 4 fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy dia nakao amin'ny loha ampisorona sy ny lehibean'ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay amadiany an Jesosy amin'ireo. Voalaza mazava eto fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy azo ny fakapanahy noho ny fitiavam-bola i Jodasy. Iza moa ny mpakafanahy? Satana sy ny firongony ary dia namadika ny tompo izy ary haitsika ny toy ny tantara nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Fa isika koa ry havana dia hiantafana izao tenin'Andriamanitra izao dia mety mbola ho tafalatsaka ao anatin'izany fakapanahy izany. Rebireben'ny Satana amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-karena, fahafinaretana maro samihafa eto amin'ity izao tontolo izao ity isika ka na ny fotoana tokony iresahantsika amin'Andriamanitra aza tsy misy tsony fa dia mihazakazaka amin'ny fitadiavam-bola isika. Tsy misy intsonina izay fotoana hivavahana azy vokany manombo indray an'i Jesosy Kristy amin'ny hazo fijaliana isika. Ary eto amin'ny Lioka 2:20 ity dia saika nahazo ny mpianatry ny tompo rehetra io fakapanahy io. Andininy 4:20 ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray amin'ny atao lehibe. Nifanditra ny mpianatra samy te ho lehibe, miady samy te ho mpitarika, samy te ho président. Ary dia mbola fakapanahy ray koa zany mahazo atsika eo amin'ny sehatry ny asa fanompoana. Samy te ho mpitarika isika, samy te ho lehibe isika, samy te ho filoha daholo, samy te hibaiko. Ary dia mihevitra indraindray fa ambany isika raha manohy ny hevitra ireo mpitondra antsika. Mampianatra ny tompo, mampianatra antsika ny tompo ry havana amin'ity takariva ity. Eo amin'ny 9:20 dia hoy ny tompo hoe fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Ary mbola hojerentsika hatrany ry havana ny fakapanahy koa izay nahazo an'i Petera teto eo amin'ny 9:30. Hoy Petera, tompoko vonona naraka anao na ho any an-tranomaizina aza na dia ho amin'ny fahafatesana aza. Nefa ahoana hoy Jesosy tamin'i Petera? Tsy hisy akoho aneno akory dia andaha intelo ianao, andaha intelo tsy mahalala ianao. Nalaza tamin'ny hafanapo i Petera ry havana fa isika koa dia mazana tafalatsaka ao anatin'izany hafanapo be izany. Milokaloka ery isika fa tena tianao Jesosy, vonin-kanompo anao anaraka anao na ino kitranga na ino kidona eny na hiatra amin'ny aiko azy. Nefa indrisy haitsika ny toyny mandany tompo isika na dia amin'ireo hiraka madinidinika mpanaoviny antsika azy. Raha mbola misy foana ny azontsika hialana dia miala isika amin'izany asan'Andriamanitra izany. Satria nahoana
maharefo loatra ity nofontsika ity ary dia ararotin'ilay ratsy ny andavona azy rebirebeny amin'ireo karazan-javatra mahafinaritra ny nofontsika isika dia tavela Jesosy andray aloha ianao Jesosy ny asanao fa tsy afaka androany fotoana izao ry havana raha mbola tafalatsaka tao anatin'ireo karazana fakapanahy ireo isika dia fotoana izao iverenantsika ao amin'Andriamanitra miaiky mifona eo anatrehan'ny fahotantsika izay mbola nahalavo antsika isika tena tisy mamindra fo loatra itompontsika io ary mifona mandrakariva ao antsika eo ka fanandraina izy manao hoe mamelany eloko izy ireo fa tsy fantatra izy ireo izay nataon'izy ireo tena tia ny tompo ry havana dia ny ananantsika fiainam-bavaka ny ananantsika fifandraisana tsy tapaka aminy ary dia Jesosy mihitsy ny manome modely antsika ananantsika izany fiainam-bavaka izany intelo mivavaka Jesosy tao Getsemane aoka ho tena aoka anana fiainam-bavaka isika mila manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra mila mifandray 420 ora amin'ny 420 ora amin'Andriamanitra isika mba tsy hidirantsika amin'ny fakapanahy ary koa mila mazoto mamaky miaino sy mandalina ny tenin'Andriamanitra isika ary mangataka hatrany fanahy masina hitarika antsika anazava izany tenin'Andriamanitra izany mba hahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy mora voarebirebin'ilay ratsy ka halatsaka itsika indray ao anatin'ny fahotana Jesosy Kristy ilay fanandresy izao tontolo izao ry havana nondeha atontsika kehitriny ampandrosoantsika ao am-pontsika izy anjaka sy mitoetra ao Jesosy Kristy ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izay ho ankalazaintsika amin'ny andro Paska amin'ny alahady ho avy izao Paska fandresenao antsika velona ny tompontsika izay mbola miteny amintsika kehitriny manao hoe mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy amen ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra izao dia iroso ety anoloana vetrany ny antokopira natanteraka ny antsapana est une jeune fille pleine d'ambition. Elle a tout pour elle. Un bel appartement, un travail prometteur, un copain,
des amis dans tous les pays, tout ce qu'une jeune de son âge rêverait d'avoir. Izy ina dia tovovavy feno faniziny eo amin'ny fiainana. Manana izay rehetra ilainy izy, mipetraka amin'ny trano tsara, manana asa izay niriny hatr'izay, manana olon-tiana ihany koa ary namana maro any amin'ny firenena samihafa. Manana izay rehetra tena tanora tahaka azy izy. Du jour au lendemain, elle n'a plus rien. Tout le monde l'a abandonnée. Et cette femme, auparavant si aimée de tous, se retrouve seule, sans personne, avec pour seul compagnon son argent et son travail. Sa vie n'a alors plus aucun sens pour elle, si l'amour de son entourage n'est plus là. Indray andro nefa dia very daholo izany rehetra izany. Nandao azy avokoa ny olona rehetra manodidina azy. Izy, ilay tovovavy nanana ny ampy rehetra teo aloha, dia tonga irery. Tsy nanana manahy intsony. Ny asany sy ny fananany sisa no tavela teo aminy. Tsy nisy dikany tamin'ny intsony ny fiainany satria tsy eo intsony ny fitiavan'ny olona manodidina azy.
alors qu'elle marchait, encombrée de pensées sombres et déprimantes. Une voix l'interpelle. Jeune femme, écoute-moi quelques instants, s'il te plaît. Je pense que tu as besoin d'entendre ça. Tu m'as l'air dans un si grand désespoir. Alors, écoute-moi. Raha iny sendra nandeha teny an-dalana iny dia nisy eritreritra nandalo tao aminy. Nisafotofotsy ny sainy ary tena navesatra ny fony. Ary tao anaty alahelo lala izy. Indro nisy feo tahaka ny antso reny tampoka nanao hoe eno kely any aho hoe misy zavatra tiako lazaina aminao. Mino aho fa mila mare ty zavatra ho lazaiko aminao ty ianao. Toa very fanantenana ianao ary ao anaty alahelo lalina ka eno hitsara ao.
tsijaly anao ary ho faty no ny ota kanefa koa raha fakatelona dia hitsangana nisy tsy retinino nisy tsy nanam-po kanjo tanterakao ny teniza nomena ankehitriny vitany avotra ary tontosa ny famonjena tiana resy ilay maherinay ny fahafatesana saigi mbola malemy sy kanosaiza mbola tsy sai mitoro autody sy tere Il y a plus de 2000 ans, un homme qui avait tout pour lui, aimé de tous, petit comme grand, et que l'on nommait roi, a tout perdu du jour au lendemain. Il est passé du plus aimé au plus détesté, hué, maltraité, jusqu'à finir attaché à une croix, vulnérable aux yeux du monde, ce même monde qui autrefois l'acclamait et le proclamait comme roi. roa ry fotoana laza zay dia nisy lehilahy ray izay nanana zay rehetra ny ilainy, nanana namana ty azy izy, tiandreo rehetra manodidina azy ary natsoina izy ireo mihitsy ary hoe mpanjaka. Kanefa tao anatiny indray alina monja
dia very daholo izany rehetra izany. Izy re nakamaminy olona rehetra iny no lasa halan'izy rehetra. Nafoy, niarany tsy fahamarinana ary nombona tamin'ny hazo fijaliana mihitsy azy. Tena narefo teo imasony olona izy. Ary ireo rehetra niantso azy io mpanjaka indrindra, ireo no tonga nankahala azy.
Come qua na Luisa
dois-je comprendre de tout ça? Au final, il a tout perdu comme moi. Tu n'as pas entendu la fin. Car oui, Jésus a souffert, mais pas en vain. Il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. Il a tout abandonné pour nous. Et c'est grâce à cet acte que nous, toi et moi, nous sommes sauvés, car il a nettoyé nos péchés par son sang. Inaro no tokony horesiko amin'izany tantara izany. Tena mitohy amin'ny zavatra iainako amin'izao mihitsy izany zavatra niseho izany. Fa tsy mijanatra eo anie ilay tantara e. Jesosy ilay nijaly dia tsy nijaly fotsiny tamin'izao. Tena tia antsika izy ka nanolotra ny ainy ho antsika. Nataony ny zavatra rehetra ho antsika. Ary noho izany indrindra no mahatonga ahy sy ianao ho voavony satria nodioviny tamin'ny rany ny fahotantsika.
Summer and winter, springtime and the harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own deep presence to cheer and to guide, train for today and bright up for tomorrow. Placings all mine within those and beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Alors, ce que tu dois retenir de ce que je t'ai dit, c'est que tu pensais ne manquer de rien,
mais sache que personne n'est à l'abri d'un rebondissement total. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, même il y a 2000 ans, un homme s'est rendu vulnérable aux yeux du monde pour toi. Alors, ne te renferme pas dans ton malheur, mais fais le meilleur pour faire de ce sacrifice un acte qui a de la valeur à tes yeux. Va te rendre utile pour ceux qui en ont le plus besoin et sois le reflet de Jésus-Christ notre Sauveur. Ny zavatra tsara ho tadidinao amin'izay nolazaiko taminao izay dia izao. Mandalo ny zavatra rehetra ary mety tsy mbadika ambony ambany ny fiainanao amin'ny fotoana izay tsy ampozinao. Namanao mety andahoanao, ny arenao mety ho lany, ny asanao mety ho very. Fa ny azo antoka dia izao. Roa arivo taona laza izay nanetry tena sy niseho marefo teo mason'ny olona ary nanolotra ny aino anao izy. Koa aza mijanonao anaty alahelo ianao fa hevery ny avitra nataony anao ary mandrosoa. Tena manandanja aminy anie ianao e. Ary ndeza raha ho amin'ny hafa ihany koa izany fitiavana lehibe nomeny Jesosy Kristy mpamonjy izany. Velanao lui tempo ao anatikwa Lai fukuzai no me não ba melunai E itsanganao kai ashizao pau anao kai suri amikyu yai yai Desosio Oh
Mbarako aminao tokoa Jesosy io ampionony ireny atezerana mikio fefafantatra sy tsy miafiny eo aminao saikikivy ity mpanomponao Jesosy io tiasiko fetrany Jesosy io ty ho faritako Sini voadi fai che kneuirakao ne fatiu tantera kanieze soratiuba ni fanaiba assina desosio rai su desosio Je ne te renierai pas.
ne te renierai pas. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanambarana ny raharaha ny fiangonana isika rehefa anako dia miangavy indrindra ny mpitantsoratra ny fiangonana hanambara izany amintsy. Mbola faly miarabantsika ry havana amin'izao zoma masina izao misaotra ny antoko-piritsika nitondra antsika tamin'ny fideranany tompo ary tena j'ai pas de mots. C'était très émouvant. Misaotra ny Jesosy tsika fa manana tokopira mahay mihira ary mahay mankalaza ny tompo anazy ireny no voninahitra. Tsy vitsy ny fampatsiahivana kely fotsiny ny fotoantsika amin'ny alahady dia manomboka amin'ny volora azadino amin'ny volora ary avy eo tsika misy ny fiarahana amin'ny sakafo ho an'ireo izay maniry izany aza misalasala afaka manantsona ny taty anitra taty zoa na any Alain afaka miantso an'izy ireo koa momba n'izany aza misalasala tsika ireo izay mety horery na misy hoe tsisy afaka miaraka amin'ny fianakaviana manao fety dia afaka manantsona amin'izany na tsika mianakavy koa asaina amin'izany tsisy fisalasalana. Ny alatsinainy kosa dia ataontsika ny fitsangatsanganana ho tanterahantsika any Val de l'Arc manomboka amin'ny 1:30 ora atoandro. Dia fampitsiahivana ihany koa azadintsika amin'ny fahafolon'ny volana Mai ny hetsiky ny sampana valo ny fiangonana. Afa misy ny tapakila amin'izany ka afaka manantsona an'ireo mpiandraikitra itsika an'ireo sampana tsirairay avy. Afa ampatsiahivana ihany fa 30 € ny ho an'ny olon-dehibe ary ny tanora sy ny ankizy dia 25 € ka aza misalasala tompoko manantona an'ireo mpiandraikitra. Dia izay ny vaovao antsika dia ho azy irery ny voninahitra. Dia makasitraka ny mpitantsoratra ny fiangonana isika nanambara izany raharaha ny fiangonana izany tamintsika. Ary dia izao dia tonga eo amin'ny fotoana izay hanaovana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika dia mba hiroso ety anoloana ireo tompona anjara hanatanteraka izany.
dia mbola hiara hivavaka sika tompo andriamanitray velom-pisaorananao lehibe dia lehibe zahay raha nomenao fotoana afaka mbola niara nidera sy nankalazanao teto indray indrindra nahatsiaro ilay fotoana zay hafozanao ny ainao mba amonjena anay eny tokoa tompo raha maha olombelona nijerena sarotra dia sarotra ny anontoanao kanefa hoy ianao hoe mino matokisa ary ianao no mampitombo ny finoana ianao no mbola mampahery anay hatrany androso indrindra amin'ny asa fanompona ka noho izany indrindra no ahafahanay mbola mitanondrika eo anoloananao tompo misaotra ary keo mbola mangataka ny fitsombinana ao an-trany na inona eloko ataonay ka mahatoky ianao zahay ary mifona tanteraka dia ny fitiavanao lehibe no asehonao ary izany fitiavana izany dia tsy takatra ny sainay velively koa dia misaotra anao zahay tompo ary ankehitriny zahay dia mivavaka ho an'ny olona rehetra ao ny tsy salama ianao ane no mampatanjaka azy ireo indray hanala ny rofy ny fototra aretina ka ho afaka hiary iry etindray zahay hidera sy ankalazanao amboninahitra ary ireo zay tonam-pahoriana kosa tompo dia ianao nao nafihery azy ireo hamafa ny alahelo ary mbola hampahery hatrany koa satria rehefa mino anao dia mitraka ary mijoro an-trany ary indrindra tsy mifankafoy fa miara-dila landava eny mangetaeta ny fitiavanao lehibe dia ireto mpiara-mivavaka aminay tompo indrindra amin'ny isaky nambaratongany hatramin'ny sekoly lahadika hatramin'ny mpitandrina ray aman-dreny dia mangataka ny fitahiana avy aminao mba omenao ny fahasalamana ihany koa ireo mandrery dia tsy avelanao hitokatokana fa ampianarinao hiara hifaly amin'izay mifaly ary ny tompo-tantraikitra ny keomity eto amin'ny fiangonana koa tompo dia mba hitsinjo izany ny mandrakarivo ary tsy hanela ny olona ho irery tsy hanela ireo sahirana ho irery fa dia fanahy masinao no manolotsaina nay tsirairay avy mba hifampitantana hiaradi aminao ka anana fiainana mahafinaritra eto amin'ity tany nametranao ity satria ny sosiny tsara no tianao aminay dia raharotinay koa tompo zao fotoan'izao angatahana hivavaka aminao an'ilay tany ny avianay dia Madagasikara satria tsy miafina aminao ny zava-mitranga any ankehitriny ary dia mitaintaina avokoa izahay aty te hanampy amin'ny tsy soroa kanefa noho ny ala vitana
noho ny fahasairana ny fiainana ihany koa tompo dia ianao no iankinanay ka mangataka aminao zahay ny amafy saina ary amafy orona an'olo tena izy ireo mba anaja ny fahamasinanao indrindraindrindra ary ijoro amin'ny marina, ijoro amin'ny marina tompoka tsy hifanasoketa fa kosa hifanotrona, ary izany fahamarinana izany dia ho ajoronao hatrany amin'ny mpitondra fanjakana ka hatrany amin'ny vahoaka madinika rehetra. Ny eo amin'ny andraikitra tompo dia aza vela isy raviravin-tanana na ny mpamboly na ny mpamokatra nareo marana orinasa aleo samy aneo ny heviny izy ireo amin'ny fahamarinanao lehibe ka atoky anao dia mba hifankaty tokoa satria ianao no hery hiainana eto amin'ity tany ity ary ianao no efa manana ny planina mahasoa ny zanak'olombelona. Ka izany indrindra tompo no angatahanay vavaka indrindraindrindra ho an'ireo vahoaka izay mitrongo voaomana ny sakafo anio tadiavina anio eny orony fonay ka dia mitodika aminao mandrakariva izahay tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy no nandratana ny vavaka. Indrikotrany indray eo mbola eto izay Jesosy mivavaka ho anatrehanao anatin'ny vavaka ho an'ny Madagasikara izay Jesosy amin'ireo mpitondra firenena Jesosy. Taireo Jesosy mba mahay mamoaka ny vahoaka ho mpandresy Jesosy satria tsy nahianao ny loha laharana Jesosy eo, ary tao koa ireo rafitra izay ataondreo filoham-pirenena sy ny fandriam-pahalemana izay manaraka azy Jesosy mba ho tafavoaka ny vahoakanao. Izany Jesosy dia hoentinay amin'ny anaranao. Amen. Dia mbola mifavaka aminao izay ry Andriamanitra ranay eo ny amin'ny Madagasikara sy Malagasy rehetra. Tarianao fanahy masina mba ahitodika aminao, ahibebaka satria lavitra anao ny Malagasy. Anao fanahy masina ny hitarika azy ireo amin'izany fibebahana marina izany. Ampiko tompo ny vahoaka Malagasy mba hifankaty sy andala tsara ny tena fihavanana satria hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy hainay izany fihavanana izany fa sarotsara-pihavana fotsiny nataonay hatramin'izay. Aoka anao fanahy masina ny taridalana anay, anoranay mba ahaizanay mihavana tokoa ary koa mba androso amin'ny zavatra tsara, amin'ny fikendrena tsara, amin'ny voninahitra ny anaranao rerena, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Manohy izany mivavaka izany izay tompo, mivavaka aminao an'ireo marefo, ny malemy, ny sahirana, indrindraindrindra any amin'ny tanindrazanay na eto amin'ity firenena ity ihany koa. Misy ireo azo ny tsindry azo lena tompo, ary zary ny manan-katao no tompony teny farany na sanatria koa ny manambasy. Indraindray ary raha natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro ny filaminana dia ny mifanohitra amin'izany no zary ataon'izy ireo mba ho lasa herim-pamoretana. Ontsa ny fonay raha mijery ny firenenay, ontsa ny fonay raha mijery amin'izao tontolo izao sy ny zava-misy rehetra fa miaratsy tokoa izao fiainana izao Jesosy. Kanefa izay manana anao, ianao izay tompony teny farany ary tena tompony teny farany izay tsy mitsara miangatra.
ka dia mivavaka izahay mba hitaridalana ny olombelona rehetra ianao ahifantantana sy ahifankaty na eto amin'ity firenena itoerana ity na any amin'ny tanindrazanay Madagasikara eny manerana an'izao tontolo izao. Tario lalana lalandava tompo mba tsy hanan'Andriamanitra hafa fa hitolika aminao izay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra ity tany. Misaotra fa sambatra izay manana anao ary afaka miantoraka aminao amin'ny fotoana rehetra, afaka mivavaka aminao mitondra izay etaetam-ponay ary izay tsy nangatahanay tompo dia fantatray fa ho tanterahanay fantanterahanao aminay izany satria ny teninao hoe na matory aza ny malalanao dia hainao no manatanteraka izay rehetra mahasoa. Ka dia matoky sy mino izay Jesosy malala fa omba ny mpanomponao tsirairay avy ianao ary dia manamasinanay ianao iaraka nonona ilay vavaka nampianarina manao hoe rainay sy ny an-danitra masinanay an-dalana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika riavana fa tanteraka somatsara ny fanampom-pivavahana izay niombonantsika teto tamin'ity zoma masina ity. Mialohan'ny hanoloran'ny iray aman-dreny mpitandrina ny afatra sy ny tsodrano dia mbola ho ataontsika mpitsanganana ny mpirana fanampiny laharana fahasivy amby roapolo ny andininy voalohany. Ataontsika mialohan'ny afatra sy ny tsodrano andininy voalohany ary aorian'izany kosa nanaovantsika ny andininy faharoa. Teo anivon'ny fiderana ny antsa fiderana ary isaorana azy ireo isaorana ny tompo. Je m'adresse aux francophones, je pense que vous êtes satisfaits, vous êtes portés par ce concert de la chorale I125. Aujourd'hui, si j'ai bien compté, mais tous les dimanches, c'est encore nombreux. Et pour vous dire que c'est pas que le concert comme ça qui chante les choristes aussi bien, mais tous les dimanches. Donc, n'hésitez pas à venir avec nous. Tsika mpiangona rehetra zanak'Andriamanitra dia nandreny tenin'Andriamanitra koa teo hoe mivavaha manakariva aza mitsahatra, mivavaha mba tsy hidiranareo ao amin'ny fakapanahy. Dia izany teny izay nivakiana sy nitoriana izany dia ampahery antsika amin'ny sedra maro izay mety tsy maintsy ho lalovantsika ho fiarovana manoloana ny aya
ary ahafahantsika mandroso hatrany ary mitondra antsika eo amin'ny tompo ilay nahary atsika. Frères et sœurs, en repartant d'ici, n'oublions pas cet appel de Jésus. Priez pour ne pas céder à la tentation. Que la prière devienne notre force dans l'épreuve, notre refuge dans le doute, notre veille dans la nuit. Marchons un cœur éveillé, les yeux tournés vers le Père. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il affermisse votre foi et vous donne un esprit vigilant, qu'il vous remplisse de sa paix et vous garde fidèles dans la prière, afin que, face à toute tentation, vous teniez ferme dans la lumière du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia samy hotahin'ny tompo daholo isika dia samy mba amin'ny azadininy amin'ny alahady ho avy izao Pasika miditra amin'ny 10 ora ny fiangonana.